mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falebrabantsika revako malala tratrety zomafa eniny volana septambra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny boky voalohany Samuel voalohany toko voalohany andiny fasivy ka hatramin'ny faharoapolo fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa nihinana sy nisotro tao silo izy dia nitsanga niana. Ary ely mpisorona nipetraka tamin'ny sezany teo anilan'ny tolambaravaran'ny tempolon'i Jehovah. Ary Ana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany teny tomany. Ary nivoady izy ka nanao hoe Jehovah tompony maro, raha mba hitiany tokoa ny alahelon'ny ankizivavinao ianao ka ahatsiaro ahy ary tsy hanadino ny ankizivavinao dia hanome azy zazalahy dia omeko an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy hoka sy kareza ny lohany. Raha mbola naharitra nivavaka teo anatrehan'i Jehovah izy dia nodininy ely ny vavany, fa niteny anakapo ihany ka ny molony ihany nihetsiketsika fa ny feony tsy re akory. Ka dia nataony ely fa mamy izy. Teo ely taminy, mandra-pahoviana no mamy ianao, isory aminao ny divainao. Dia namaly Ana ka nanao hoe tsy tompoko, vehivavy malahelo fanahy aho fa tsy nisotro divay natoka tsy akory fa mamoaka ny atam-poko ho eto anatrehan'i Jehovah. Aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizivavinao, fa ny aben'ny fahoriako sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny. Dia namaly ely ka nanao hoe mandehana soamatsara, ary omeny Andriamanitra ny Israely anao anie izay angatahanao taminy. Ary hoy izy, aoka hita avy teo imasonao ny ankizivavinao dia lasa nandera vehivavy ary nihinana izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Ary nivoha maraina koa izy ka nivavaka teo anatrehan'i Jehovah dia lasa nody ka tonga tao an-tranon'ny tany Rama. Ary Elikana nahalala ny Ana vadiny, ary Jehovah nahatsiaro azy, ary tamin'ny fahaterahany andro dia nanananaka Ana ka nitera-ta, ary ny anarana nataony Samuela fa hoy izy tamin'ny Jehovah no nangatahako azy. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Mampianaritsika lafin-javatra roa ity mofinaina ity faravakely ndry havana mba ahafahantsika mifampahery. Indraindray ny mpanompon'Andriamanitra rehefa koa malala dia na dia mpanompon'Andriamanitra ary izy dia indraindray mety mitsara ivelany ihany. Ary indraindray koa ny mpanompon'Andriamanitra na dia mpanompon'Andriamanitra raha dia mety hiaran'ny fitsarana ivelany ihany izy. Rehefa nahita ny Ana Ely marimarina kokoa, rehefa nahita any Ely izay mpisorona tao amin'ny tempoly dia taitra izy mahita ny Ely, mahita ny Ana niteny rery, nihetsiketsika ny molony ary dia hoy izy manao hoe mamy ny divay indray ianao, andininy fahaefatra ambin'ny folo, mandra-pahoviana no ho mamy ianao, isory aminao ny divainao. Izany hoe avy hatrany Ely dia nitsara any Ana. Ary rehefa nandrian'izay Ana dia naratra tao anatiny izy. Naratra izy ary manao hoe aza mba ataonao an'izany aho, aza ataonao vehivavy ratsy fanahy ny ankizinao. Fa ny haben'ny fahoriako sy ny alaheloko no tenenako mandraka ankehitriny. Tsika manao hoe isan'ny indraindray mety na dia mpanompon'Andriamanitra ary tsika dia mety ho diso fijery momba ny olona anankiray. Tsy hoe satria mpanompon'Andriamanitra isika dia marina foana ny fijerintsika ny olona anankiray, ilana ny fanetretena. Teo Ely dia avy hatrany dia nanameloka ny Ana. Ny Ana olona marina, olona mivavaka, olona mitondra ny alahelony eo anatrehan'Andriamanitra, olona midodododo eo amin'ny tempolo, mitondra ny fahoriany sy ny tebitebiny ao anatrehan'Andriamanitra. Nefa dia izao io fa nitsara iny Ely izy. Tsy hoe ratsy fanahy akory Ely zanadry ny vava, fa andavanandro ny olona tamin'izany fotoana izany ny hoe misotro divay ary dia mamy divay. Ary dia izay raha teo no nahatonga ny Ely izay nampifangaro any Ana ho amin'ny hoe mamy divay. Revako ilaina fanetretena ny fifandraisana na dia amin'ny samy mpino aza.
ndraindray ny fihetsikitsika ndraindray ny fitsarantsika ivelany de miteraka ratrapo. Misy olona tonga ao amin'ny tranon'Andriamanitra, misy olona tonga midododo ao amin'ny tranon'Andriamanitra, misy olona ndraindray manatona atsika, misy olona ndraindray de ndraindray tsy takatritsika ny olany, ndraindray ao anatintsika eo efa misy avy hatrany dia fomba fijery izay atsika manokana, ndraindray iny fomba fijerintsika manokana iny no hijerentsika ny hafa. Ndraindray atsika tonga de maka fehi-kevitra na manapa-kevitra dia miteraka ratrapo. Hoy tsika manao hoe ilaina ny fanetretena. Mety ho diso fijery mihitsy tsika manoloana ny hafa. Na ely azy eto, mpisorona ange ely, mpanompon'Andriamanitra ely, fa mety ho diso fijery izy. Noho zany de na iza dia mila mitandrina. Tsy avy hatrany dia malaky ny tsara, tsy avy hatrany dia malaky manameloka, tsy avy hatrany dia malaky miteny, fa manjary miteraka ratrapo ny hafa, manjary miteraka alahelo ny hafa. Ary be dia be ny olona fantatsika tahaka zany, be dia be ny olona hiaran'izany. Ary ndraindray koa tsika de mety koa eo amin'ny toerany ihany, ndraindray koa tsika mety ho hiaran'zany fitsaran'zany, tsy amin'ny nahoana ndraindray misy olona mijery antsika tsy amin'ny toetratsika, ndraindray misy olona mitsara antsika de ny meloa tsy mahalala ny olantsika akory, tsy mahafantatra zay manavesatra antsika akory, tsy mahafantatra zay tebotebotsika akory, tsy mahafantatra zay antson-javatra mahatonga antsika ohatr'izao akory, fa avy hatrany de manameloka. Ary mety miteny ratsy mihitsy aza, mety tsy vitany hoe mitsara fa mety ho miteny ratsy mihitsy tahaka zay nahazo any eto hoe ianao de mamo fa maninona miala amina, esory iny divainao iny sy ny sisa rehetra, teny maharary tahaka zany, nefa olon-dehibe. Ary impirimpiry moa tsika ndraindray no tsodratra an'izany. Afaka tsy mora akory ny fifandraisana mpino na ny fifandraisana ny mpiarabelona, ilaina ny fanetretena. Ndraindray mantsy ao anatin'ny fiainantsika raha mipetraka amin'ny toerany ihany tsika dia ndraindray koa dia ekentsika koa fa ny olona dia mety ho diso fijery koa satria any avy hatrany dia miteny koa miteny any elo na hoe aza mba atao zany aho, tsy tompoko, vehivavy malahelo fanahy, fa tsy nisotro divay natoaka tsy akory. Zava-dehibe ry havako ny hoe rehefa tratran'ny zavatra tahaka zany tsika de rehefa misy olona mitsara antsika ndraindray dia mba hatonga ny rehefa samy mpino de zao tsara ny miresaka, tsara ny mifanakalo hevitra, tsara ny manazava. Aza mijanona am'lay hoe sary loko antokon'ny olona anao, ohatra hoe tsy toetranao le izy de ndraindray tsika manao hoe zay fitsarany ihany fitsarany fa tsy zany de zay tsy mampaninona azy zany. Eny tokoa, misy fotoana hijanonana am'zay, fa mety misy fotoana mba hanazavanao amin'ny olona zay mety ho mitsara na diso fijery aminao any hoe diso fijery amiko ange ianao za tsy zany, na diso fijery ianao fa za tsy ohatran'izany, ilaiko ny manazava aminao fa tahaka ny nataony ihany eto. Rehefa mitsara azy iliana, nameloka azy ely dia avy hatrany dia miteny izy. Zava-dehibe ny hoe ny firesahana, ary rehefa miresaka de milamina ny zavatra rehetra. Tao misaotra masina tsika ao anatin'ny hoe fifampitsarana ndraindray. Mety ho diso fijery ny hafa isika, na mety hiara-ny fahadisom-pijery ny hafa isika, de zao ilaina manety tena, miresaka mba fahasitranana. Ary nefa faran'izy ireo nge de zao 9:20 ary ny fomaraina koa izy ireo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehova. Sitrana lay fifandraisana nisian'ny fifampitsarana teo, lay fifandraisana nisian'ny ataontsika hoe fifanameloana mihitsy ara de nanjary ny afara tamin'ny fiaraha-mivavaka. Satria nahoana? Satria niresaka izy mianaka. Ry havako, ny resaka, ny teny mandratra, mety pitrangy zany, fa izao zava-dehibe ny fifampiresahana. Rehefa miresaka, mifanazava de mitondro zany ao anatrehan'Andriamanitra de sitrana. Ary eo lasa niara nitolona tam-bavaka ny hafarany Ely sy anany, tolona tam-bavaka tamin'Andriamanitra, ary niafara mihitsy tamin'ny tsodrany Ely tamin'ny andro zany manao hoe omeny Jehova anao anie, ho tanterahiny Jehova aminao anie, hahita fitio io mason'Andriamanitra anie ianao. Ary dia izay toejavatra izay no tian'ny boky misaotra masina ampahirezana anao eto manao hoe
raha misy indraindray zavatra tahaka izany, fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao, fifandraisanao amin'ny namanao, mety ho tsy mifankahazo, mety ho mifampitsara, mety maratra ny fonao noho ny fitsaran'ny hafa tsy mitombona de zao tsara ny miresaka. Ary resaka miafara amin'ny vavaka, resaka ao anatin'ny fanetretena, resaka ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fahatokiana sy ny fifanajana ary miafara amin'ny vavaka. Fa ny faharoa lehibe zay entina mampahely antsika koa ho riavako malala de izao amin'ity andininy ity dia ny hainy vavaka Andriamanitra, ny hainy vavaky ny mpanompiny Andriamanitra. Rehefa mazava ny fo, rehefa mazava lay fifandraisana, rehefa mazava lay faniriana dia mamaly vavaka Andriamanitra. Ary zay ny tolokony, zay ny aseho an'io Samuela voalohany manao hoe io Samuela zay mpitsara io zany, mpitsaran'Israely moa izy zany dia valim-bavaka. Rovina isika ny mahazo valim-bavaka, mahazo valim-bavaka sika rehefa mitolona amin'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra ao anatin'ny finoana sy ny fanetretena. Ary tsy mivavaka rery ary fa miara-mivavaka tamin'ny Ely ihany. Tsy rery ihany io fa niara-nivavaka taminy Ely. Ary dia fifaliana mihitsy ny azy mianaka. Tao anaty aorianan'ilay karazana fifamelana de zao tena fifaliana ary fifaliana zay niarahana nitolona tamin'Andriamanitra de nazahoana valim-bavaka. Hitantsika amin'ny andiny manao hoe ary ahita fiteo eo masonao ny ankizy-vavinao de lasa nandera vehivavy ary nihinan'izy ka tsy nalahelo tarehy intsony. Hitsika hoe sitrana izy, nino izy? Niara-nivavaka izy sy Ely. Mampatsiaro ny tenin'i Jesoa. Hoy Jesoa manao hoe raha misy angety ambonin'ny tany mifanaiky, anankiroa mifanaiky ety ambonin'ny tany fa hangataka zavatra amin'ny anarako dia ho azo mizany. Riavako, zava-dehibe ary ny fiarahana mivavaka. Zava-dehibe any ny hoe tsy mitolona rery ianao. Misy zavatra manavesatra anao, misy zavatra zay ataontsika hoe ilanao fangatahana manokana amin'Andriamanitra de tadiava namana mahatoky, tadiava ray aman-dreny, manatona ray aman-dreny. Ndraindray mety ho tsy azon'ny ray aman-dreny, ndraindray mety ho tsy azon'ny olona aloha le zavatra angatahanao, ndraindray mety misy zavatra be dehibe ndraindray tsy ahatan-karan'izany zao miresaka de miara-mivavaka de mino sy mahatoky fa mamaly vavaka Andriamanitra. Ny tenin'i Jesoa de manazava an'io manao hoe moa misy zavatra rehetra tian'Andriamanitra. Ary zay no ianombohan'ny bokin'ny Samuela faharoa eto manao hoe ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia azon'Andriamanitra atao sy omenanao rehefa mahasoa anao zany. Ny zavatra rehetra dia omen'Andriamanitra anao ho valim-bavaka rehefa mitoetra amin'ny finoana sy ny fahanatretena ianao. Am'izao zoma zao dia mampahery anao ara fa ny Andriamanitra ao dia mihaino vavaka, minoa ary, miorena amin'ny finoana fa Andriamanitra mahita ny tebitebitsika, mahita ny fahoriantsika, mahita zay mahatery antsika de matoky fa mihaino vavaka izy. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao. Ao ny avesatry ny fonay, ao ny olanay indraindray. Indraindray zahay mitototo atsero fa manadiny makao aminao. Misaotra Tompo noho ny afatra ao eto fa ao aminao mitondranay ny mavesatra zay manery anay, izay fahorianay, izay tebitebinay de entinay eo aminao fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao. Manafatra anay koa ianao mba tsy malaky tsara ny hafa. Manafatra anay ianao mba tsy malaky hijery vilana ny mpiarabelona aminay na ny namanay. Fa manafatra anay ianao hiara-mitondra ny mafy amin'izy ireny, hiara-mitondra ny mavesatra amin'izy ireny. Tompo misaotra anao zahay. Fa famotram-po ianao de tahio ary zahay Tompo, manana fo madio amin'ny fifandraisana amin'ny namanay. Tahio zay mba hiara-mitondra ny mafy amin'izy ireny. Tahio zay mba ho naman'ny namanay ao anatin'ny fahoriana. Tahio zay mba ho akaiky ny namanay ao anatin'ny zavatra zay mahatery azy. Tsy ny tsara azy ny mahamaika anay fa ny hiara-mivavaka aminy hitondra ny manavesatra azy eo aminao.
jereo ny asanay, jereo ny tokantranonay, mitoera aminay mandrakariva tompo tsara. Dia aza mafona masaraka anay amin'ny fiainana isan'andro, mitoera aminay, ny fifaliana izahay raha-pahareto amin'ny vanim-ponanao. Saotra Jesoa. Amen.